Salama tompoko. Lasain'ny docteur ina numéro 9 sotsika androany andao resana manokana amin'ny tiany hoany tiany fandraisana ny fanasan'ny tompo. Nany antsotsika hoe la sainte seine. Akeo any amin'ny luka toko faharoa amby roapolo andiny fatelo amby folo hatramin'ny faharoapolo rehefa manana fotoana ianao ny tokantrano any fa ao no katsika lesona amin'ity resaka ity. Petape no anarana iantsona azy ao milaza azy hoe fandraisana communio manambara azy hoe fandraisana fotsiny tsotra zao ny sasany fandraisana ny fanasan'ny tompo misy milaza hoe fiarana latabatra amin'ny tompo misy milaza hoe fizarazarana ny mofo sy ny sisa petape no anarana zay iantsotsika azy fa mitovy daholo ihany zay hevitra tiana voavoaka amin'izany rehetrarehetra iza inona ary no atao hoe fandraisana na hoe inona no antsoina hoe fandraisana aliko toko faharoa amby roapolo andiny faefatra amby folo no tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny mpianany. Nanomboka teto ny tantarany ity fandraisana ity marina fa efa manambara soritsotra kely ihany eo ambonimbony ao fa nanomboka teto no nipetraka teo ambony latabatra Jesosy sy ny mpianana mba hiaraka ihinana zany hoe fahatsiarovana na ny fankalazana ny Paska moa tamin'izany fotoana izany nanomboka teto no nameperan'i Jesosy azy ireo ny amin'izay zavatra tokony ho atao rehetra mba ho fahatsiarovana azy sy ny sisa izany hoe izay lesona azontsika raisina amin'ity resaka fandraisana ity voalohany indrindra ny atao hoe fandraisana dia fiarahan'ny fiangonana latabatra amin'ny Jesosy. Mino ako fa azontsika ngamany izay fa mariparitatsika tsotra ny amin'izay fandraisana izay inona raha no mahazava-dehibe an'ity fandraisana ity luka toko faharoa amby roapolo andiny fa sivy amby folo dia nandray ny mofo izy ko rehefa nisaotra dia novakinika natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsiarovana izao zavatra zao izy no ataovy mba ho fahatsiarovana zany hoe na mepetra tsara mihitsy Jesosy ny amin'izay hoe ataovy mihitsy ity zavatra izay ataoko androany ity na dia efa tsy eto ntsony arako mba ho inona mba fahatsiarovanareo asy ny asa rehetra vitako na ny asa mpamonjena izay mbola ho ataoko manaraka eo satria tsy mbola nandalo anketsemane kory izy teto tamin'ity fotoana ity zany mazava-dehibe ny fandraisana dia tsotra ihany fahatsiarovana an'izany tantaran'i Jesosy ny mombamomba azy zay zavatra ny aretany ho antsika teo ambony azo fijaliana mahakasika indrindra ny amin'izay famonjena natolony. Inona ary no hevitra finosin'ny fandraisana ny hevitra finosin'ny fandraisana dia tsotra ihany raha mamakintsika amin'ny luka toko faharoa amby roapolo andiny fa fito sy ny luka toko faharoa amby roapolo andiny fa sivy amby folo sy ny faharoapolo tsy vakitsika tsy mova lasa be ny fotoanantsika mariky ny fahatsiarovana ny Paska izy tamin'ny voalohany satria ho fankalazana ny Paska mihitsy no antony ny arahan'i Jesosy sy ny mpianatra teto amin'ity fotoana teto anio ity kanefa kosa izay sary tiany Jesosy sy navotra dia tsotra ihany ny Paska tamin'izany fotoana dia fanavotana an'ireo zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Farao sy ny Egyptiana fa kosa manomboketo ny andraisana ny famonjena ny azona famonjena dia tsy avy amin'ny alalan'ny fametrahana rano zanak'ondry intsony eo amin'ny tolambaravarana fa kosa ny fihinanana ny tenako sy ny fisotroana ny rako zany hoe ny finoana raha ho raisitsika tsotra fotsiny izay no andraisana famonjena manomboka amin'ny fotoana izay anolorako ny aiko eo ambony azo fijaliana. Zay no hevitra lehibe fonosiny ity fandraisana ity. Izy ary no tokony andray. Luka toko faharoa amby roapolo andiny fa efatra amby folo hatramin'ny fahatimy amby folo no tonga fotoana dia nipetraka hiaraka ihinana izy mba amin'ny mpianana. Roy izy taminy naniry aho ka naniry raha hiara mihinana ity Paska ity aminareo dia nitsimbola mijaly. Jesosy sy ny mpianatra ihany no niaraka nandray teo izy zany tokony andray. Tsy misy afa-tsy ny olona efa nandray marina an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana satria
ny mpianatra teto de efa tonga mpianatra Jesosy zay vao nandray fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra akory ka hoe rehefa fandraisana de andeha hivavaka satria andeha handray tsy tahaka izany ilay izy fa izay olona efa tonga mpianatry ny tompo. Misy fepetra manokana ve takina amin'ny mpandray Kortiana voalohany 19:20 tsy afaka sady hisotro amin'ny kapoko ny tompo ianareo no hisotro amin'ny kapoko ny demonia, tsy afaka sady hihinana amin'ny latabatry ny tompo ianareo no sady hihinana ny latabatry ny demonia. Fepetra manokana takina amin'ny mpandray de tsotra ihany tsy olona miovaova fiainan'io akory na sady manota no manompo an'Andriamanitra fa ny olona izay tokony handray ny fanasan'ny tompo de tsotra ihany. Olona marina tsara eo amin'ny fiainany, olona manana ny antsoina hoe fanamasinantena satria matoa moa zany izy manompo an'Andriamanitra tsotra fotsiny amin'izao de izay no antsoina hoe fanamasinantena satria ny dikany hoe fanamasinana de mitovy dika amin'ny hoe fanokanana ka raha toka manoka tena ho an'Andriamanitra ianao zay no antsoina hoe masina ho an'Andriamanitra ka raha manambara ny ten'Andriamanitra etony amin'izay tsy afaka sady hisotro amin'ny kapoko ny tompo ianareo no hisotro amin'ny kapoko ny demonia. Tsy tokony handray zany ny olona izay tsy manana an'izay fanamasinantena na ny fanamasinam-piainana ho an'Andriamanitra izay. Kortiana voalohany 1:20 rehefa miangona ianareo de tsy fihinana ny fanasan'ny tompo akory no ataonareo fa rehefa mihinana ianareo de samy omana ny sakafony avy aloha. Ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo de tsy natao sakafo avoky ny tsiraray akory ka hoe nona be de andeha handray aloha satria misy olona manao an'izany hoe rehefa nona be mihitsy ny ako de ohatrany mba nahazo an'le ranom-boaloboka kely iny de tena nahatsapako tena nahazo aina mihitsy ny vatako tena tsapako hoe nihinana an'le mofo kely iny de ohatrany mba verimberina kely mihitsy ny ako tsy tahaka izay mihitsy kory ty fandraisana ny fanasan'ny tompo ity fa mialohan'ny andraisantsika de tokony efa mba olona misakafo tsara, efa mba olona voky ara-dalàna mihitsy zany tsika fa tsy hoe noho n'ilay fandraisana noho de andrasantsika mba amoky ny tenantsika fa tsy mety zany zavatra zany resaka samy hafa mihitsy mantsy izy ty ny fandraisana tsy natao hoanika voky akory. Inona ny zavatra anjony olona izay manao kitoto ny fandraisana. Kortiana voalohany 1:20 sy ny 7:20 koa nazovina mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoko ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika de homeloka amin'ny tena sy ny rano tompo izy fa ka ny olona andiny tena vao hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka fa izay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tena ny ratsy mamantatra ny tena ny tompo izy. Zavatra anjony olona raha toka manao kitotoany ty fandraisany ty na samy nimikipy mandray anjay fanasan'ny tompo zay nefa olona tsy marina, olona tsy masina, mbola miaina ao anatin'ny fahavetavetana, miaina ao anatin'ny fitsangajangana, miaina ao anatin'ny fialonana, fiavinavonana, fahotana ratsy maro isan-karazany de fantaro tsara fa mitondra fanamelohana ho antsika izy tsika mieritreritra hoe fahatsiarovana ny fotoana nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny amin'izay famonjena netiny ho anay le izy de andeha hisotro an'iny divay kely iny zany na iny ranom-boaloboka kely iny dinana ny mofo iny de hovela miaraka amin'izay koa ny elo koa tsy izay fa tonga mpianatra ny tompo voalohany indrindra no mandray azy olona efa manana ny antsoina hoe fanamasinam-piainana. Rehefa zany no izy de tsy hitondra heloka abantsika koa izy fa raha sady miaro fahotana, miaro faratsiana maro isan-karazany tonga nefa amin'ny fotoana iny am-piangonana de avy de andeha handray tsika de fantaro tsara fa lasa mivadika fanamelohana ho antsika ndray raha tokony hitondra famonjena ho antsika ilay fandraisana. Mino ako fa misy lesona azontsika tsoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany averiko foana ny eto hoe raha miresaka an'izany tsika ny amin'ny hoe lasain'ny doctrine zany tsy fotom-pampianarana manokana avy amina fiangonana anankiray koa no ampianarintsika eto fa fotom-pampianarana arak'izay ambaran'ny Baiboly matoa antsointsika eto izy hoe lasain'ny doctrine fotom-pampianarana marina zany tsy mitapitrano ato amin'ny Baiboly no akatsika azy ato amin'ny Baiboly no anambarantsika azy natao zany rehetrarehetra zany mba ahafantarantsika marina ny sitrapo n'Andriamanitra. Ndeha metraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy arota in'Andriamanitra veloma tompoko.